miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo manoloana ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus amin'izao fotoana izao indrindra ny Madagasikara dia manasanao ary kristianina namana hiaraka hivavaka amiko amin'ity vidéo ity raha mino ny herin'ny vavaka ianao mbola mipetraka foana ilay teny hoe ny vavaka manova zavatra ary ny tenin'Andriamanitra ravana dia mampianatra antsika any amin'ny Jakoba 5:7-10 ohatra dia milaza fa Eli dia olona tahaka antsika ihany fa izy dia naherin'ny vavaka mba tsy hilatsahan'ny ranonorana dia tsy nilatsaka tamin'ny tany ny ranonorana nandritra ny 3 taona sy 9 bolana ary mampirisika antsika koa ny tenin'Andriamanitra hangataka satria hoy izany amin'ny Hebreo 4:5 manao hoe koa dia aoka isika anantona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana mba ahazahoantsika famondram-po sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahaory. Izao ry havana no andro mahaory, izao indrindra ny fotoana izay mila hanandratantsika ny vavaka avo mihitsy ary tsy fotoana ny fifanomezantsinina ny fifanenjehana zao fa vao maika izany mandetika antsika ho amin'ny fisarahana izay tsy hitondra ho amin'ny vahaolana mihitsy fa manasanao andao hiaraka hivavaka isika satria ny vavaka manova zavatra. Raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra aondreo ny lohanao ary ao amin'ny finoana izao tonim-bavaka izay asandratro izao hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra rainay eo, Andriamanitry Abrahama, Andriamanitry Isaka, Andriamanitry Jakoba, ianao no Andriamanitray, Andriamanitra izay tompon'ny hery sy ny fahefana rehetra ny an-danitra sy aty ambonin'ny tany ianao mijoro eto anatrehanao izay ankehitriny dia ianao ilay Andriamanitra izay manjakatra amin'ny talodritraka ho mandrakizay, Andriamanitra izay miasa ka tsy misy mahasakana, Andriamanitra izay tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainao, Andriamanitra izay miteny dia ary zany, mandidy dia foana ireny. Ianao ilay Andriamanitra izay manana ny hery sy ny fahefana rehetra, Andriamanitra tsy toy ianao ary ekena na any an-danitra ny aty ambonin'ny tany. Ny zava-boary rehetra dia miankohaka sy manaiky fa tsy misy Andriamanitra endry lehibe manana ny hery sy ny fahefana rehetra tahaka anao. Ianao ilay alfa sy omega, ianao ilay Andriamanitra izay tompon'ny finoana sady mpanefa azy ary ianao ihany koa no Andriamanitray ka dia ho any amin'iza moa zahay fa manoloana izao valanaretina coronavirus izao izay fantatra indrindra fa hitanao ary tsisy miafina aminao dia manantona anao izay Andriamanitra mitady famonjena, mitady fiarovana, mitady famondram-po fa ao aminao no fialofana tsara indrindra ho anay. Mangataka ny famondram-ponao koa nefa izay satria mpanota izahay tsy mendrika mandika ny didinao ary miala aminao isan'andro fantatray fa raha tsy misy ny zavatra izay mampahory tahaka an'izao tsy midodidody manantona anao zahay kanefa tompo fantatray fa lehibe ny fitiavanao ary efa nomenao ny Jesosy Kristy zanakao hanadiovana anay, hanafaka anay koa dia raisinay izany famondram-po ao amin'ny Jesosy Kristy izany ankehitriny ary mangataka ary izay ankehitriny mivavaka tompo voalohany indrindra ho an'ny marary. Raha misy marary manaraka izao vavaka izao dia tononoko amin'ny anaranao Jesosy Kristy ny fanafoanana ny virus rehetra ao anatin'ny vatan'izany marary izany, foana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny virus rehetra ao anatin'ny vatan'ny marary izay mino ny herinao Jesosy Kristy ka manaraka izao tonim-bavaka izao. Ianao nampatanjaka ny marary rehetra, anala ny sorotraretina rehetra ary mivavaka koa izay ho an'ny mpitsabo. Ianao no anome hery, anome courage ary anome ihany koa ny fiarovana ho an'ireo mpitsabo rehetra izay manatanteraka ny asa masina ho fikarakarana ny marary ao anatin'izao fiatriana ny valanaretina izao. Mivavaka izay ho an'ny tokantrano rehetra izay mandray izao vavaka izao. Aoka Jesosy Kristy ny ranao no hitoetra ao anatin'ny tokantrano izay mandray izao vavaka izao ka mino izany herin'ny ranao izany fa tahaka ilay ranony zanak'ondry izay natao teo amin'ny tolanam-baravarana ka niaro ny zanak'Israely fa izay tany Egipta tsy ho tratra ny fandringinana sy ny fahafatesana dia mbola izany koa ny finoana ankehitriny ka ny tokantrano izay mandray izao vavaka izao dia ny ranao Jesosy Kristy no hitoetra hiaro ny tokantrano amin'izany fahafatesana izany, hiaro ny tokantrano amin'izany aretina izany ka dia apetraka ifenao ampelantananao ny tsiraray avy ao anatin'izany. Mivavaka izay ho amin'ny ezaka rehetra izay atao fiarovan-tena ataon'ny tsiraray avy
ianao Andriamanitra no ahatanteraka ireny ezaka samihafa ireny fa tsinitsinina ireny raha tsy miaraka aminao, ary ny fahasoavanao no mahatanteraka an'ireny koa dia mivavaka izay mba ahomby izay rehetrarehetra atao ao anatin'izany. Mivavaka izay ho an'ny sahirana ao anatin'izao vanim-potoana ny fijanonana ny tokantrano izao. Ianao Andriamanitra no vahaolana ho an'ny tsiraray avy, ary asehoy mandrakariva ny ahalehibe ny tanam-pahasoavanao ahatonga anay anaiky fa tsy nandao anay ianao, tia anay ianao, teo akaiky nay mandrakariva ianao na tamin'ny sarotra na tamin'ny mora. Ary mivavaka izay ho an'ny tokantrano rehetra izay manamanjo ka mbola ao anatin'ny fisaonana amin'izao fotoana izao ianao Andriamanitra no hanome ihany koa izy ireo fiononana feno anasitrana ny fomaratra rehetra ary ampionona azy ireo ka amen'ny banga ao anatin'izany fisarahana izany. Ary mivavaka izay ho an'ny fiangonana, ianao Andriamanitra no angatahana indrindra mba hanome hery ny fiangonana, ahatonga ny fiangonana nady ao anatin'izao fidina fikatonana izao aza mba tena ahatanteraka tokoa ny asa dia ny fitoriana ny filazantsara, ampahirezana ny tanana miraviravy, ny lohalika malemy zay rehetra reran-kampo ka atsiarovana mandrakariva fa mbola tsy miova ny famonjenao amin'ny Jesosy Kristy ary mbola azonay raisina amin'ny fotoana rehetra zany na dia midy aza ny fiangonana. Mivavaka amin'ny mpanomponao rehetra izay mikely aina amin'izany fampahirezana ny ondronao zany ary mivavaka ihany koa amin'ny fiarovana ireny mpanomponao samihafa ireny amin'izao valana retina izao. Mivavaka izay ho an'ny firenenay, mivavaka ho an'ny mpitondra mba ianao Andriamanitra ray no hanome fahendrena ny mpitondra rehetra ahafahan'izy ireo mitondra amin'ny fahiran-tsaina sy amin'ny fahendrena avy amin'ny fanahinao ny vahoaka malagasy amin'ny fiadiana izao valana retina izao. Ary eo ka Tompo ahatsiaro ny mpitondra fa tsinitsinina ny ezaka rehetra izay ataon'izy ireo raha tsy omban'ny herinao, fa marina ny teninao manao hoe raha misaraka amiko ianareo tsy mahay manao na inona na inona. Ka dia aoka ny mpitondra iankina aminao ary ahatanteraka tokoa ny adidy sy ny andraikitra goavana masina izay ny antsoroany no omenao azy ary atafavoaka amin'ny fiadiana izao valana retina izao. Mivavaka izay Andriamanitra mba ho foananao izao valana retina izao, ary mivavaka izay mba ho hita ihany koa ny fanafody entina miady amin'izany. Apetraka feno ampelantananao izany vavaka izany, ary izay rehetra mino izao vavaka izao, izay rehetra mino ny herinao dia fantatra efa tsy ataonao tsinotsinona izany finoana izany. Ary aoka ho tanteraka amin'ny isa tokantrano, amin'ny isam-batan'olona ho amin'ny firenena izao tsodranomasina izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izao manao hoe hitanao ny Tompo ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao ny Tompo ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao ny Tompo ary hanome anao ny fiadanany. Aza matahotra ho ny Tompo fa momba anao aho. Angatahany amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo izany vavaka izany. Amen.